Raba tompoko. Raba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpafany Nazareta, tonga soa amin'ny fandarana manaraka eto amin'izao fahitalavitra zao indray tsika menakavy. Mirary fitombom-pahalalana tsany ho antsika rehetra mba ho tafahala amin'ireny olona tsy manaja ny masina ireny isika. Zay moa le tanjon'ilay fandarana hoe mba hanaovantsika zavatra mifanaraka amin'ny Baiboly, fa tsy mifanaraka amin'ny ahitrahitra anganoanganina zay everitsika ho mety. Satria raha mifandarana teo aloha fotsiny ohatra ny raisiko ohatra kely dia niresakitsika ny amin'ny hoe misy mihitsy ohatra ny akanjo masina. Fa io le akanjo masina resahan'ny bokin'ny Levitikos na ny bokin'ny Nomeri io dia misy fepetraka hoe atsiany io vazo anaova. Ao dia satria tsika eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana zao mahita be dia be ny olona milaza ny tena fa izy Israelita na Jiosy na Hebreo dia anaovany eny an-dalana eny koa le akanjo masina. Ohatra zany zay. Ohatra ndray izy tsy Hebreo tsy Israelita, tsy Jiosy fa Kristianina, dia manao an'ireny le akanjo le mirebarebana akanjo reny indrindra koa fa vehivavy matetika ny manao an'io. Manao rebarebana akanjo reny izy dia atao mamafamafa lalana kely mihitsy zany le akanjo. Dia hoe akanjo masina moa zany le akanjo rehefa le manina izy ity, rehefa manao zipo zany na manao robe lava be dia mamafa tokotany kely zay le morotongotry le akanjo. Dia hoe akanjo masina le izy. Dia ny ao zany tsindriko amin'ny anaran'i Jesosy avary Nazareta fa ny akanjo masina na le avy amin'ny tontolo kristiana le eritreretina na le amin'ny tontolona judaisme indrindrandrindra, raha vo akanjo masina zany eo amin'ny fampompivavahana zany nanaovana an'ireny ohatra. Dia zay zany le mahasarotiny anay hoe raha vo miteny masina ianao, raha vo miteny hoe masina dia aloha arahana ny fepetrany le fahamasinana. Fa any aparany ihany zany hoe zao zany amin'ny farany zany ny olona tsy tiany tsara, tsy manaja zay masina. Ka raha vo misy zava-masina zany ny teny lalàna hoe ity akanjo masina ity anaova ampisorona rehefa ao amin'ny tabernakely izy. Kanefa le akanjo masina anaovany le kohenonanao rehefa mividy tsy fantatro izy ohatra hoe mividy akondro. Dia efa diso zany zay tsy hoentina eny an-tsena ny akanjo masina fa hoentina mivavaka ohatra. Dia na re amin'ny tontolo kristianina koa ka izy fotoana maro resantsika ny fitafiana eritreretin'ny olona masina koa zany, fa tsy niriko fotsiny zany ilay hoe miresaka hoe masintsika, miresaka hoe masintsika hoe miaina amin'ny andro farantsika, toe-pon'ny olona miaina amin'ny andro farany tsy manaja zay masina. Dia anao manaraka n'ity fandarana ity mba omena essence hoe andao hiala amin'izany tsy fanajana ny masina izany. Andao hiala amin'ny fiatsaram-belatsiny ny fariseho zay tsy ny mpanora-dalàna zay mirebarebana akanjo. Nefa ao anatiny dia lazain'i Jesosy avany Nazareta hoe feno rombaka, feno taolapaty, feno faritoana rehetra ao anatiny. Dia andao fotsiny hiala amin'ireny fa andao hanana an'ilay toetra araka an'ilay naharinaritra sy ny tany sy ny fampianaran'ny Mesia. Ka raha tianao ny ahafantaran'ny olona anao fa mpivavaka marina ianao, fa tsy mpivavaka miatsara velatria, na mpivavaka araka ny filàna, sa mantsy misy daholo dia osin'ny Jakôba zany na marana isika amin'ny fotoana teo aloha na ny bokin'ny Jakôba ho an'izay tsy tia miteny J satria hoe Hebreo izy. Osin'ny bokin'ny Jakôba toko voalohany andininy 7:20 vakitsika tamin'ny fandarana teo aloha hoe reto le atao ka tsy hoe manao rebarebana akanjo anao nefa tsy manao any olona takiny ny Baiboly io dia za zany miteny anao fa anisan'ny olona mpametaveta ny zava-masina ianao amin'izay zavatra izay. Ka ataoko fontaine kely izy zany ao anatin'ilay hoe hoentin'ny olona mandeha any amin'izay lalana tiany andanana ny fampiasana ny hoe masina ity. Efa voadingatsika tamin'ny fandarana teo aloha fa andao ariverenina kely mba tsy ho adinony Apokalipsa toko 5:1-9 fa sivy zay tomody netitsika tamin'ny fandarana telo tao anoloany zao fandarana izao. Eo mantsy lay hanatsoatsika n'lay hoe olo-masina indray miteneniny ao. Dia eo mantsy lay hitenenan'ny mpino anganangano hoe izy ary ty olo-masina ity tsy ny aziatika kosa io. Dia eo zany aloha dia efa tsindriko tsara hoe non, le destination andefasan'le facteur an'le lettre mihitsy ny aloha ny efa any Asia.
fa tsy any Israely, tsy any Hebreo, tsy any Jerosalema, tsy any Galily. Ny rana zany an'Andriamanitra le narilanitra sy ny tany le boky ny Apokalipsy de nomeny an' Jesosy. De Jesosy nanoniraka anjely de nampiseho an' Jauna. De Jauna namadika an'ilay message spirituel ho materiel azy vakina. De nisoratana ho an'ny fiangonana fito any Azia. Ity olo-masina resahan'ny boky ny Apokalipsy zany aloha tsy any Israely. Ka nde iteniteny foana eo ndray tsika ny Israely ny olo-masina. Taloha zany akavavon'be lavitsika rehefa avy eo. De zay le nakakohatra kely hoe ajanony ty miblame an'ty hoe akanjo masina fitafina masina baiboly masina olona masina de tsy maintsy Israelita na Hebreo na judaisme na non. Ndao ary mila fa efa maro amitsika namaky an'ilay Apokalipsy toko 5:26 satria efa émission roa talohan'izao mba hoe mba vaky kely izy io. Ndao ary zao nolazainy baiboly. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana 720 de niankohaka teo anatrehany zanak'ondry sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataony sokatra ve baibolinao vavaka ataony olona masina izany. Io zany le hijerentsika hoe olona masina. Andiny fahasivitsika zao. Ny hira firambo avao izy ka nanao hoe ianao no mendrika aka ny boky sy amantomboka sely fa vovono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ajantsika eo zany aloha zay le tomototsinina de ajantsika eo aloha raha ilaina de toizatsika rehefa eo. Ozy le firana ny rainy zareo teo anoloan'ny say fiandriana. Ny raha firamba avao ozy le firamba avao tsy firany Mosesy io fa raha firany Mosesy io de le vita rabaky teny le koenina rabaky teny le mpisorona rabaky teny le olo-masina rabaky teny le malala izy ny am'razana. De marina le tenen'le mpampianatra anao hoe ny Israeliana ihany zany olo-masina zany. Fa mazava firam-baovao ty irain'ity toko de zao le tonokiran'le tonokira. Ny ranao, ny rano Jesosy, ny rano Mesia, ny rano Yahosoa. Ny ranao nanavotanao an'Andriamanitra. Izy navotanao tamin'ny rano izy. Israeliana ve? Ny Jiosy ve? Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny. Zay petakorony tony zany aloha de anisany. Zay kely mafy tony de anisany. Avy amin'ny hafa firenena. Fokom-pirenena hafa. Zay tsy Jiosy tsy Hebreo tsy Israelita. Fa noho ny amin'ny Jesosy avy Nazareta de anisany navotan'Andriamanitra tamin'ny nandatsahany Jesosy ny rano. Azanareo tsara le izy ny rano Jesosy iny zany nanakery iny nanavitra fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny. Anisan'izany ho an'ny Israeliana tsy andriko tsara zay. Ka nitovizan'ny Israeliana amitsika zany nitovizan'ny Jiosy amitsika de finonan'ny rano Mesia de ampamadia koa le izy. Tsy misy olona tonga de tezitra be mantsy hoe tsika hono tokony mitovy amin'ny Jiosy ndray zany hoe Israeliana na Hebreo. Nitovizantsika amin'ny Jiosy koa zany raha zay koa mititsika de noho ny amin'ny rano Mesia ny rano Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana io nitovizantsika rehetra eo anoloan'Andriamanitra. Ary rehefa novidiny Mesia na novidiny Jesosy na novidiny Yahosoa tamin'ny rano isika de lasa inona eo amin'ny andinin'ny fahavalo tapany farany lasa olona masina. Azonareo le tsy le taranaky Abrahama ranofitsony zany, tsy lay taranaky Levita ranofy, tsy le koenina ranofitsony ny olo-masina fa izay mino rano Jesosy. Jerevy kely nge vetivety lehitsy amin'ny toko 5:10 ary tsika zao. Toko 5:10. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo tapahana. Iza le ireo? Le olona avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny
rehefa novidiny Jesosy na ny Mesia na ny ahosoa tamin'ny rano dia lasa inona le olona? Lasa mpisorona, lasa kohenina. Azonao tsara le izy a? Ka na izy eto amin'ity zao tontolo zao ity zany, zay no mahatonga an'le boky ny Apokalipsa mitondra hafatra ho an'ny planeta tany, ho an'ny fokom-pirenena rehetra. Ka raha mbola misy olona any amin'ny faravodilanitra rehetra any, any amin'ny pôle nord, any amin'ny pôle sud, any atsimo, any andrefana, any avaratra, any atsinanana, mino rano Mesia, mino rano Jesosy, tiako mampafantatra anao. Kohenina ianao eo anoloan'le narilanitra sy ny tany. Mpisorona, olo-masina. Olo-masina. Ary isaky ny mivavaka ianao olo-masina mino rano Jesosy io. Zatsy ndriko, tsy ny fitafiana tompoko ny maha olo-masina anao. Tsy ny volonao tsy tapahana. Raha tsy manapaka volo ianao dia lasa mpihira, lasa nazirita. Fa tsy lasa olo-masina zany ka. Tsy ny volom-bavanao ataonao manakatra aty, tsy zany nao maha olo-masina anao. Tsy ianao le vehivavy le manao robe lava be dia ataonao sady mamafa tokotany sy mamafa lalana eny le izy. Fa za kokory tsy miteny hoe ataovy apotipekoa. Tsy zany maha olo-masina anao. Ny maha olo-masina anao mino rano Jesosy ve ianao, mino rano Mesia, mino rano Iahosoavy ianao, nalatsaka ho an'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny iny, atonga anao olo-masina eo aminao le narinlanitra sy ny tany. Ka raha masina ianao, ino izany? Dia rehefa mino zany ianao dia tonga inona? Tonga kohenina. Tsy tantara-pirazanana zany. Raha zany tsy nisy dikany ny antony namonoana an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ka tsy ndriko tsara ny mesazy ho eto amin'ny bokin'ny Apokalipsa toko 5. Andininy fasivy. Fa maty Jesosy nandatsaka ny rano ho an'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra. Ary raha misy olona mitovy zany eo anaty an'Andriamanitra dia tsy ny tantara-pirazanana intsony zao. Tsy ny taranak'i Abrahama, ara-nofo tsy ny taranak'i Israelianina, ara-nofo tsy ny taranaka Jiosy, ara-nofo tsy ny hoe efa avy tany hoe efa kristiana hatramin'ny dadabe anao. Non. No mba olo-masina anao eo amin'ilay narinlanitra sy ny tany. Misy raha latsaka 2 arivo taona lasa zay teo Kalvari riavana. Misy raha latsaka 2 arivo taona lasa zay teo Kalvari. Inoy. Dia tonga olo-masina ianao. Raha ny Romanina toko 7 sy ny 10 ny vakiako aminao. Dia lazainy ny Baiboly fa mivava no anekena ary amin'ny fono inona. Dia ho vonjeny ianao. Ho tonga olo-masina ianao, ho tonga kohenina ianao. Tsy mila mitsiry rehetra, rehefa tonga kohenina rehefa mianatra teny Hebreo zany hoa tsisy dikany zany. Makety amin'ny orthodoxe tsy beoririka fotsiny ianao mianatra teny Hebreo. Vita. Say ary tamin'izany tsy misy internet mba nahai teny Hebreo kely. Maika zao efa misy internet be dia be io. Télécharger cours de Hébreu amin'ny internet fotsiny ianao. Mandefa message dia ampinay ianao raha te mba hianatra an'izany. Hoe tsy kohenina raha tsy mahita teny Hebreo. Fa raha te hianatra ianao dia afaka manampy anao tsara amin'izany zay. Tsy zany maha olo-masina. Ary reo Hebreo reo Jiosy reo Israelita reo, raha te mbola olo-masina ohatrany tamin'ny andron'ny ry Abrahama, ohatrany tamin'ny andron'ny ry Mose, ohatrany tamin'ny andron'ny ry Ezra, ohatrany tamin'ny andron'ny ry Néhémia, ohatrany tamin'ny andron'ny ry Malaki, raha mbola te olo-masina reo dia tsy maintsy mino amin'ny fo ary manaky amin'ny vava fa nandatsaka ny rany ho an'izy ireo koa Jesosy avy any Nazareta. Jereo inge ty fanambarany ny Baiboly nisoratan'ny Luka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ity. Luka no nanoratra ny asan'ny apôstôly. Tsindriko tsara zay. Sy Marko no mantsy ny olona miteniteny foana hoe Paul nanoratra ny asan'ny apôstôly. Non, diso zany. Luka nanoratra ny asan'ny apôstôly. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly tsy soratana ho an'ny fiangonana. No soratana ho anna olona anankiray antsoina hoe Théophile. Soratana ho an'ny raha Théo zany ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Luka nanoratra azy. Dia zao ny fanamarian'ny Luka nanoratra ny asan'ny apôstôly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9. Dia tsy amin'ny 5. Ary izao
efa nihevitra tao am-poko fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro hanohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Aoa, izao nihevitra tao am-poko ny apôstôly Paoly zany eto amin'ity témoignage ity, dia soratany Lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly, dia nisoratany nalefa no an'ny rahalahy Théophile. Dia zao ny tenenin'ny apôstôly Paoly hoe zao ny tao am-pony tamin'izany, hanao zavatra manohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Dia ahoana ary nataon'i Paoly rehefa nikasa tao am-pony izy hoe toeriko rangaza ny anarana Jesosy zany a, toeriko zany anarana Jesosy zany fa anarana Grika zany, toeriko zany anarana Jesosy zany fa anarana zao zany, toeriko. Dia ahoana ny nataony? Andiny ny fahafolo. Sady nataoko tany Jerosalema zany, fa maro ny olona masina no idiko tao an-tranomaisina rehefa nahazo fahefana tamin'ny loha misoronao azy. Raha ho vonoiny reny dia mba nandatsa bato nanaiky izany koa aho. Andiny raiky amby folo, nampijaly azy matetika tao amin'ny sinagoga rehefa tao sinagoga rehetra aho, ka nanery azy hanao blasfemia. Ary satria versena tamin'ny fahatezerako tamin'ny ahako, dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna any ivelany koasa. Asan'ny apôstôly toko fafito zany afaka vakinareo a, rehefa mba misy fotoana ao an-trano iny. I Paoly zany nanao zavatra nanohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Dia inona no nataony? Zay rehetrarehetra nino an'io anaran'i Jesosy avy any Nazareta io dia ny vonoany, ny tereny, ny kapoa. Ary tezitra mihitsy rehefa misy olona mino ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta dia tezitra mihitsy Paoly tamin'izany. Nareo koa mahita olona be dia be ohatr'izany zao a, oh, misy olona miantso ny anaran'i Jesosy dia tsy miresaka aminao zay ozy. Revay biblika ho resahatsika reny, aza matahotra ianao, aza matahotra ianao resahatsika ary manana teboka baiboly tsara iresahana an'izany anarana zany tsika araka ny teneko tamin'ny fandarana teo alohany ity. Ny aina no mateza dia le taziny azasiana intsony eto amin'ity firenena ity mba ahafahanao manaraka an'izao fandarana zao foana, fa ho resahatsika tsara zany fa aza matahotra ianao. Ary ianao mihinan Jesosy avy any Nazareta misy mpanenjika io zany dia tiako mampafantatra anao a. Io nge tsy raha tena ny Jesosy ianao, raha tena ny Mesia, raha tena ny Ahosoa, tsy ianao nge no enjehan'le olona. Jesosy ny tena enjehany amin'ireny, Ahosoa ny tena enjehany, Mesia ny tena enjehany amin'ireny fa tsy ianao. Ny fihetson'ny Paoly rehefa niova fo izy, rehefa nibebaka izy, rehefa nanenina izy tamin'izany fankalana ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zany, dia inona ny fihetson'ny Paoly, inona ny fihetson'ny Lioka rehefa nanoratra ny tiasan'ny apôstôly ity, dia inona ny fihetson'ny Lioka na ny fihetson'ny apôstôly Paoly amin'ireo olona nenjehany ireo satria nino ny anaran'i Jesosy. Hitanao ve le fihetson'ny Lioka azy teo na i Paoly azy teo? Olona masina. Iza zany le antsoina olona masina? Le olona mino an Jesosy avy any Nazareta, tsy le olona mahay Torah, tsy le olona mino Torah, tsy le olona mahay teny hébreu, tsy le olona mino Neviim, tsy le olona mahay tantara-pirazy. Tsy reny ny antsoina hoe olona masina, tsy olona masina reny. Ny antsoina hoe olona masina dia ny olona mino ny anarany Jesosy. Ary raha miteny azany ny asany ny ino izy ity, ny Apokalipsa toko fahadimy, andiny ny fahavalo, hoe rehefa mivavaka ny olona masina dia hoentiny ny anjily amin'ny vilia volamena eo anoloan'ny seza fiandrianana. Iza zany le olona masina mivavaka? Ny koheninanao ve? Ny rabinao ve? Ny apôstôlinao ve? Mpaminanao ve? Ny dekoninanao ve? Ny evanjelistanao ve? Ny mpanentana ra-panao aminao ve? Leader spirituelanao ve? Ny rabo ve? Non, 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 non. Ny olona mino an Jesosy avy any Nazareta, reny natsoina hoe olona masina, satria nalatsaky Jesosy avy any Nazareta ny rany, nividiananao olona sy fokom-pirenena ao an'Andriamanitra ray, ary nanaovanao anazy ho fanjakana mpisorona. Tsy indriko tsika mety ehatra olona
ivavaka atsika lavity. Raha mihina an'izay avy any Nazareta ianao dia tsindriko olona masina ianao eo anoloan'Andriamanitra. Misy anjely miandry ianao ivavaka androany. Efa vonona eo ny vilia volamena androany hitondrany ny anjely ny fivavaky ny olona masina. Ao a tsy pasteur ao a tsindriko tsara koa hoe manao robe pastoral izy. Tsy ilizeo milaza ny tena no jiosika no tsisika hoe manao akanjo nakoenina satria olo masina. Tsy izany tsony ry havana maha olo masina eo amin'ny avo indrindra. Tsy izany. Ko na di tonga any am-piangonana ianao amin'ny andro sabata, tonga any am-piangonana ianao amin'ny andro alahady, dia mpiaino vavaka nataonao any. Fa nieritreretanao olo masina le ry ambony pilipitrery any, dia miaino vavaka nataonao any. Mivavaka ianao koa afaka mivavaka any ka. Satria na ny pasteuranao, na ny koenanao, na ny rabinao, na ny évangélistanao, zay leader spirituel rehetra eo anoloan'le naharin'ny lanitra sy ny tany dia mitovy aminao. Inona ny itovizanareo inona? Samy olo masina. Satria samy min'ny rano Jesosy latsaka teo ambony inona? Teo ambony hazo fijaliana. Ianao zany raha miteny zay mbola tsy dia masina loatra. Tsy haiko ny ianao raha inona zany ninonao Ary io tsy nisy hoe rehefa latsaka ny rano Jesosy dia migoto voalohany an'le pasteur, na an'le mopera, na an'le koena, na an'le rabo dia masina be izy satria le goto voalohany tamin'ny rano Jesosy iny fitanana pasteur be dia be, dia olo masina be izy. Dia efa le farafarana raha reny sisany ianao olo tsotra. Satria mahatonga anao tsy dia mahay mivavaka tsara io. Satria efa farafarana rano Jesosy sisa no fitanana anao. Tsisy an'izany ry havana. Ka raha tsona olo masina zany le mpitarika ara-pananao le leader spirituel ao amin'ny fiangonanao, andananao isa-tsabata na andananao isa-kalahady io, raha eritreretinao olo masina, ianao koa re olona ambany isany. Alao ny fanambany tena fa efa maty anao Jesosy. Efa napotipotika ny fifasamihafana amin'ny alalan'ny tantaram-pirazanana izy. Aty amin'ny fiangonana kristianina, don spirituel no mahasamihafa antsika, don ministériel no mahasamihafa antsika. Fa raha eo anoloan'le naharin'ny lanitra sy ny tany, raha mitovy ny nanavotana antsika teo. Raha mitovy, masina ianao. Mety hava mivavaka. Manana finoana miteboka rehetra ahafahanao mivavaka. Ho avy fotsiny fotoana nahaporofo-tsika eto hoe ohatrany ahoana ny fivavahana araka an'Andriamanitra. Fa vonina iainanao ilay bary. Tiako mampafantatra anao amin'izany. Tsy hijery ny fitafianao. Hoy izy matsy any Joela mpaminany hoe ankehitriny aza ny fitafiana rehetrony ny tsitsiarina. Fa mifonao ny tsitsiarina. Fa aza ny fitafiana. Fa raha tsara n'akanjo zany ho an'ny kalalao sy arefesana zany ary be dia be ny mpanambola. Afaka mividy akanjo lafo vidy noho ianao. Rehefa avy manao kolokolo sy mangalatra sy mikiomy sy manao mizana mandainga izy. Ka raha fitafiana tompoko ny mahamarina sy mahamendrika eo anoloan'le naharin'ny lanitra sy ny tany. Tsy arisan'izao tontolo izao tsika. Sy mifety amin'iny karazana iny. Fa ny finoana ny rano Jesosy nananganana anao ao amin'ny fanjakam-pisorona ka namotim-potehina ny tantaram-pirazana. Zany inona. Ajanony ny fanambaniana zava-masina. Fa ianao zao no antsony ny Baiboly hoe masina. Ianao zao no lazainy ny soratra masina hoe olo masina. Maraparanantsika amin'ny fotoanandroany miresaka an'ity zava-masina. Vetavetaina sy zembazembaina sy atao araka izay anaovana azy ty any aho. Nresaka tamin'ny Timoty ahako tamin'ny fandarina teo aloha. Andao hamaky kely ny bokin'ny Timoty voalohany angetsika amaranako ny fotoanandroany. Timoty voalohany, toko voalohany, etsy amin'ny andininy fahavalo. Nefa fatatsika fa tsara ny lalàna, raha entin'ny olona araka izay antony. Ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna, fa ny mpandika ny lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy marina, ny olona tsy manaja izay masina, sy ny olona vetaveta, sy ny mpamony ray sy ny mpamony reny ary ny mpamon'olona, ny mpijangajanga sy ny sodomita, ny mpangalatr'olona, ny mpandainga, ny mpianitsy to,
Ary na inona manoatra ny fampianarana tsy misy kilema, reny nanaovana ny lalàna. Hitanareo tsara, ny lalàna dia nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mpandika lalàna. Ka raha amin'ny olona mpandika lalàna ny olona izay tsy manaja ny zay masina, tsy manaja zay masina. Ao a, mitovy amin'ny olona vetaveta, mitovy amin'ireny olona misotomita ohatrany ny Baiboly, mitovy amin'ny olona mpitsangajanga, mitovy amin'ny olona mpangalatra olona, mpanao kidnapping reny zany ianao, raha tsy manaja ilay masina eo anatrehan'Andriamanitra. Azonareo tsara lay izy. Ka mila ampianatsika araky miantony zany le lalàna hoe mba hahatonga anazy hipetraka mitovy vidy amin'ny olona vetaveta, mpanao kidnapping, sodomita, mpitsangajanga. De aloha ajaiko le masina, aloha ajaiko le masina. Ka raha manao akanjo masina, 120 ako namaky Baiboly, tsisy akanjo masina hitan'ny am-piangonana. Akanjo mendrika no entinany, fa tsy akanjo masina zany. Fandarana manaraka tsika miona soa, hoe amantsanao hoe asan'ny apôstôly toko 7 mba havakivaky halalanao hoe iza lay olo masina novonon'ny apôstôly Paoly. Tamin'izy mbola tsy Paoly, any arinany diniantsika indray reny mirary fahasoavana be deabe. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mitombo faindrena, mitombo fahalalana, veloma tompoko.